miara-batsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha voreto ny zanak'Andriamanitra dia mienoeny ny kosadana ko andeha hiarivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra lehibe sy matahotra ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra lehibe ianao, ary ny fahalebiazanao izany no ikoizany fahavalinao anao. Miantso ny anaranao eto izay ankehitriny Tompo. Indreto izay vahoakanao. Ankehitriny nefa Jesosy dia mienoeneny kosa tany. Manao izay tsy fatohanay tsirairay avy ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Ianao nefa niteny taminay hoe toeriny devoly dia andositra anareo izy. Mena nareo ny fahefana nitsaka menarana sy mainko. Alefaso ny rivotra ho irakao, lehilahy fo mpanomponao. Ko avia ray asa aminay ianao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, alohan'ny fiangonana sy alohan'ny mpiandry. No fahana mandidy sy manao ny asan'ny devoly satana rehetra. Miala amin'izao fanompoam-pivavahana izao, tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Devoly mamperikerika rehetra, fanahy ratsy rehetra, fanahy maloto. Devoly mitondra sakatsakana rehetra. Miala amin'izao fanompoam-pivavahana izao, tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Miala vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Eto nareo sy ny firongonareo. Devoly mitondra kalan'olo rehetra, torana sy levonina amin'ny afo masin'i Jehovah. Levina mandrakizay. Any farimetratra mandrakizay ny anjara-toeranay, ary tsy manana anjara eto nareo. Na dia ray sekonda za. Any farimetratra mandrakizay ny anjara-toeranareo satana. Sotra Jesosy. Devoly rehetra izay ndohana teo na ny voatonona na tsy ny voatonona. Atsipazera ny farimetrafo maharitra mandrakizay zany. Tsy hanana anjara amin'ny fiainanay tsirairay avy. Fa ny fananao masina kosa andrakitra anay tsirairay avy. Eto amin'izao toerana izao mba hahafahanay mifantoka ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.
koa satria manatrika atsika eto ny tompo ry havana araka ny teniny hoe ny masoko sy ny foko hoe ho amin'ny mandrakariva koa izao olona no foron'ny tanako izao Jehova no anambara ny fiderana andeha omentsika voninahitra ny tompo voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery any haleloia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahitra ny tanindahitra amen dia mbola mpitombona amintsika mandrakariva ane ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika miarabantsika rehetra manokana ihany koa satria dia andro ny sary sy feo androany fanateram-bokatra ary dia miaraba manokana ihany koa ny komity ao anatin'izany sary sy ny feo izany mirary soa atsika rehetra mba avita ny ezaka rehetra zay ho tanterahana ao anatin'izany ary mba ho tratra ny tanjona amin'ity taona ity hotoisantsika ny fideranan'Andriamanitra nde ho jerentsika ny salamo 500 salamo 500 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 salamo 500 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 aorianan'izay dia ny antemy 410 no nde horedontsika satria ao anatin'ny fanateram-bokatra isika rehefa hitantsika ny salamo 500 dia andeha amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra aminaran'i Jesosy manao hoe miderahany Jehova miantsoa ny anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany mirao azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra ataony atao voreharehanareo ny anarany masina aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova mitedavany Jehova tsy niriny ka tsy ao mandrakariva ny tavany tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavany ry taranak'i Abrahama mpanompony dia ianareo olom-baofidy ny taranak'i Jakoba Jehova izy no Andriamanitsika manerana ny tandrehetra ny fitsarany amen antema 410
hanondrika ny lohantsika hivavakasika. Voninahitra manao Andriamanitra tomponay, mpanjakanay, ny andohanay ary mbola iafaranay. Mindenanao zay mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao eto amin'izao toeran'izao zay tompony miantsonao. Mino zay fa eto ianao araka ny teninao hoe eo amin'ny toerana zay ampatsiahiva anareo ny anarako no anatonako anareo ka hitahiko anareo. Sotranao zay manatrika anay amin'izao ora sy fotoan'izao satria Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra tompony tompo ianao, mpanjaka ny mpanjaka ianao, ary ianao ny Andriamanitra dia rain'ny lela rehetra iankofan'ny olona rehetra, andolian'ny lohalika rehetra. Misaotra fa ny fitiavanao no natoy izao anay tsirairay avy ka velonay natrapa-monjeny izahay ka tonga somatsara manatrika anao eto. Izy aminay reto mono mahafantatra fa tsy maintsy ho velonay izay tamin'ity androandroany ity. Fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia velonay natrapa-monjeny izahay. Ary misaotra anao satria notantananao ny fiainanay tamin'ny herinandro iny ary nomenao anay ny fahasalamana, ny rivotra sy ny masoandro izay tsy ho vidinay vola amin'ny kariny izany. Makasitraka indrindra Tompo ny amin'izany fitiavanao izany. Ary matoky izay fa eto ianao, manatrika anay eto ianao. Ka dia miarabanao izay Jesosy, na dia nieritreritra fotsiny ihany aza, hiarabana ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Ka dia makasitraka indrindra ny amin'ny fanatrehanao ny fotoana rehetra. Nderanao ny anjelinao sy ny miaramilanao masina ny an-danitra any. Tahaka ny rano mahery, tahaka ny rano be, talakotrokotroka tahaka ny varatra. Zay Jesosy tsy mba mahay midera, tsy mahay mankalaza, tsy mahay manome voninahitra ny anaranao fa eto izay mba manome voninahitra ny anaranao. Ka na dia tsy tahaka ny fomba n'ireo anjelinao sy ny olo-masina rehetra ny an-danitra any aza Jesosy, dia raiso avokatry ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, entiky ny vonina ny tany rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana ihany ry havana no hitsenantsika ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony Ramatoa Rakotondrabenja Vonitsofara izay tonian'ny fiangonantsika. Ary tenin'Andriamanitra moa dia fahasalamana, hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny novo rehetra. Ka dia hitsenantsika an'izany tenin'Andriamanitra any ny hira 720 ny andininy voalohany ihany, mananjara ry Jesosy. Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Tonga ny fotoana hitenenanao aminay rehetra, mitenena Jehova fa vonina iainao anao zahay. Fantatrao ny aminay rehetra rehetra, betsaka ny adi-tsaina, betsaka ny adi-panahy, misy ny olana, misy ny hafaliana, fa mangataka aminao zay mba hampangino reny, andraisana ny teninao hoentina indray hamakivaky ny herinandro vaovao. Ny mpanompo izay hitondra mpanompo ihany, rakofy ny fahamasinanao ary apetrao ato ambavako ny teninao, mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany izay rehetra voambara. Misaotra Jesosy eo. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mbola ho ampitomboina ao amintsika mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray
sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarahaba ny fiangonana ray manontolo ny amin'ny androm-bokatra androany. Ny fotoana androany dia androntsika fiangonana rehetrarehetra. Satria niezaka sary sy feo dia tsy an'ny entité ray ato anatin'ny fitandremana fa ny fiangonana ray manontolo. Ka dia mirahaba tsika rehetra, arahaba ilaina soavina ny tompo-ombanao ty afo mafy be Jesosy fa nahatratra ny androm-bokatra ianao. Ezaka fanavaozana ny sary sy ny feo. Efa fantatsika foana izany nandritra ny herintaona teo eo fa ho avoazina ny sary sy ny feo. Androany no alahady anatanterahantsika zany androm-bokatra izany. Miarahaba an'ireto komity namana ireto zay mangataka azy ireo mba hitsangana vitsivitsy izy ny eo misy mbola any ivelany any mba mitsangana mba ho arabainareo solotena ny fiangonana manatanteraka izany asa izany. Mitsangana anaran'i Jesosy. Reo no solotena hitatsika eo. Miarahaba anareo miazakazaka ireo komity ireo amin'ny fanatanterahana zany fandaminana no anjaranay fa niezaka rehetra atsika ray manontolo. Misy hatrany ambony any izy ireo satria misy dekona maefa be ry rahavavy sy anadaisany eo amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo. Fitaovana daholo tsika rehetra eo ampelantanany fa meteza ho fitaovana mahomby ampitana ny asa n'Andriamanitra. Mahazo mipetraka tompoko. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina ho antsika androany dia araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Agai toko voalohany. Izany Agai izany dia any amin'ny pejy 270. Agai toko voalohany no ataovy eo ambanin'ny masontsika. Agai toko voalohany hovakitsika ny andininy 7 sy 4 ary ny andininy 9. Aorinan'ny Agai dia ny Koritianina voalohany toko 4 ka ny andininy 12. Agai toko voalohany ny andininy 7 sy 4 dia aveo adingantsika eo amin'ny andininy 9. Rehefa hita dia tsika rehetra miaraka maky an'izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia tonga ny tenin'i Jehovah nentiny Agai mpaminanina na hoe no andro tokony toerany tenanareo ao amin'ny tranonareo misy valindriana va izao kanefa rava ity trano ity. Eo amin'ny andininy 9 miakara ny tendrombohitra ka maka azo ary ataovy ny tranoko dia ankasotrahako izany sady ankalazainao hoy Jehovah. Koritianina voalohany toko 4 ny andininy 12. Any amin'ny pejy 770. Amin'ny anaran'i Jesosy ary toy izany ihany koa ianareo raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay ampanindroso ny fiangonana notadiavo indrindra. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izany rehefa namalala rehetra eo amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra hoentintsika indray hifampaherezana amin'izao andro alahady ny sary sy ny feo izao. Ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Agai teo dia ny hoe tonga ny tenin'i Jehovah ozy nentiny Agai mpaminany hoe no andro tokony toerany tenanareo amin'ny tranonareo misy valindriana va izao nefa rava ity trano ity. Misy zavatra rava ato anatin'ny fitandremana tanina nan-drano. Inona ny rava ato? Tonga dia mazava aloha rava ny sary sy ny feo. Fananinona ny rava aza mitady olona ho tenenina fefa ela loatra ka mila avozina. Vonidina avy tany ambonitsika dia aveo nisy ny fanakatonana nandeha nitetiteto vondrom-bavaka teny daholo
ny fitaovana tato amin'ny taninanandrano a zay nampiasaintsika hatramin'izay ka hatramin'izao dia ireny tany anatin'ny vondrom-bavaka ireny. Normala be raha tonga ny fotoana ka rava izy ankehitriny a, reraka izy ankehitriny a, fefa ela ny ainana. Miantso antsika ny tompo androany, aiza ianao fa misy rava ato amin'ny tranoko, rava daholo zany, mila anao manangana Jesosy. Ary tadidio tsara fa niezaka fanavozana ny sary sy ny feo. Na misy miteny aritsika hoe atao inony zany zao zany, asa lehibe anankiray fitoriana ny filazantsara ny fanavozana ny sary sy ny feo. Ary raha ny eto taninanandrano no avozana ny sary sy ny feo, ny fandraisantsika fanatanterahana n'izany a, ny fitoriana ny filazantsara manerana ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina. Tadidio zany ry havako. Isaky mandeha ny fotoana eto mba fantatrao ve fa maro amintsika ato anatin'ny sany FPVM hatrany ampitan-dranomasina no manaraka an'izany fotoana izany. Ary tsy itsika ihany fa amin'ny fotoana mandeha eny ianao a, tsy mpivavaka ato amintsika no ahalalana hoe ay ve be dabe ny manaraka anito fotoam-pivavahana miainga avy ato amin'ny fitandremana taninanandrano ito. Eny ny olona miteny dia eo ianao gaga hoe eninay le zao ao aminareo, ohatran'izao le ao aminareo, dia ay ve, ary tsy olona mpiray finoana amintsika mihitsy. Mahery noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra zaraina ao anatin'izany. Izany no mahatonga ny tompo hoe raha fatra-panirin'ny zava-panahy izay hampandroso ny fiangonana no katsao. Misy raha vato aty taona ity dia taona ny fananganana ny rava, ndao atsangana ny rava zany. Misy rava hafa ato anatin'ny fiangonana fa mila renina daholo reny. Akoatra ny sary sy ny feo, misy rava ny fomba fijery, rava ny fomba fisainana, rava ny fomba fanompoana. Ka manomboka izao andao anangana vaovao. Ka ilay Jesosy no jerena, izy le maniraka anazy ianao hoe mandehana, mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ndraindraiky itsika menatra mitoro ny filazantsara e, raindray menatra mampafantatra an' Jesosy e. Ary ny kristianina indrindra raindray no miondrika fa tsy sa tena mijoro amin'ny maha-kristianina atsika, fa ndao ajoro zany. Rehefa tonga ohatran'izao ny fotoanan'ny Ramadan zao fa rehefa tonga ny fivavahany zareo, na aiza izy na aiza, na inona dia velary ny tapi kely dia miankohaka mivavaka izy. Zay ny anazy. Fa itsika kristianina manana etsika, fa nefa kosa tafajoro ve zasy ianao zay kristianina, sa efa ravan'ny fiainana, ravan'ny adi-piainana, ravan'ny zavatra maro samihafa. Miantso antsika androany Jesosy ndao atsangana ny rava, andao antsika hiverina hijoro indray. Ataovy ny tranoko izy dia ataovy mafimafy, ataovy ny tranoko ankasitrahako zany. Hoanao rehetra izay mbola mandre an'izao tenin'Andriamanitra izao mbola voafidin'Andriamanitra ianao anamboatra ny tranon'Andriamanitra. Fa mafy eneny te anao nefa tsy afaka manao. Ohatran'iza te hanao ny tranon'Andriamanitra zao aloha fa tsy nahazo nanao. Androany ianao atsoin'Andriamanitra ataovy ny tranoko, ary tsy miteny fotsiny izy hoe ataovy zany dia ataovy eo izay ataonao, fa miteny izy hoe ankasitrahako izany. Any amin'ny sosiete rehetrarehetra be da be ny mitady mari-pakasitrahana, edivana mihitsy zany
hoe alao mba hakasitrahana e fa ny tsika kosa ilay Andriamanitra be fitiavana ny tonga dia miteny aminao hoe ataovy io fa akasitrahako ianao. Ko manina inona moa tsy hanaovana? Inona ny ainana amin'ity fiainana ity tsy hitady fakasitrahana amin'olombelona ara mitady fa maika amin'Andriamanitra? Andao ataontsika ny tranon'Andriamanitra. Ary io Jesosy io tsy mba mandaingy. Io zay rehetra omena ho an'i Jesosy, mino fa zay rehetra nahafoy ho anazy mbola tsisy naneniny. Sa ve efa nisy nanenintsika? Tsy nisy ka. Le Samaritana tsara fanara dia hoana ny nataony? Ataovy ozy karakarao fa onerako rehefa miverina. Tsy takatry ny sainao zany fanoneran'Andriamanitra izany. Tena tsy takatry ny sainao zany. Ary andongentsika mba jerentsika ny ao amin'ny ohabolana 12 dia ny 420. Mety mantany fa inona ny tenenana an'izany? Ampahafantarina antsika androany fa ny fahafoizana ao an'Andriamanitra anomezana ianao hitahina ianao zany. Ohabolana 12 ny 420 tapany ihany. Tena jeretao aitsika tsy enjery io fa ny tena tiako dia hoe ho jerentsika hoe tena ao anatin'ny Baiboly eny izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Tsy vola ihany io misy mahafoy fotoana amin'ny asan'Andriamanitra. Fa gaga ianao na indray mieritreritra hoe fa miasa ary ve le olo ty sa tsy miasa? Fa ahoana raha fa dia mandeha manao ny asan'Andriamanitra eny fa tahiny ny tompo mitombo fananana eny. Botrabotra eny ihany satria izay matoky an'i Jehova no ataveziny. Dia gaga ny olona rehefa avy eo hoe fa ahoana ary? Fa afoiny izany. Afoniko ny vola makarenany. Fa amin'ny fomba tsy takatry ny sainao no ampitomboan'Andriamanitra anio. Dia hijoro vavolombelona kely aminareo ahako. Tamin'ny fotoana avy nidy ny fiangonana. Tadontsika dia avy eo nihidy niverina ny sokatra. Nandalo fisedrany izahay. Dia rehefa tonga tato am-piangonana verina ny sokatra dia hoza hoe Jesosy tena mampalahelo anahy ito zavatra ito. Fa rehefa manam-bola dia hosoloako. Tena henon'i Jesosy ka izay. Dia sokafany kely ny lalam-bolanay. Fa vao nisokatra kely tsisy herinandro kory. Dia niteny tetỳ amin'ny pilipitra dada hoe mananona be mihitsy ilay zavatra ity fa raha mba misy afaka manao. Jesosy io le izy. Aika tsy tsara tia miteny tsenany. Dia niteny hoe zay zany. Tsy isananantona teny eo fa ny andro izay mivady. Tao anatin'iny herinandro iny tsy tratry ny lahady dia niresaka toy sy dada hoe fa nisy olona nanao fa merci. Dia teny ny eo na teny. Mandeha ny fotoana ny rappelina anay dada hoe tsy tonga le olona nao an'le izy fa soloy iretsy dia misaotra Jesosy nandeha izay mivady nijery an'le izy nahita tsara noho ny eritreretina, mihoatra noho ny eritreretina. Io ny vola justa teo an-tanana ohatran'izao. Tapa-kevitra izay mivady hoe andao fidiny ireo ho atolotra an' Jesosy miverina any amin'ny fahasahiranana izay. Tsy maninona mihitsy andao atolotra fa izay ny voady raha izay ny atsara ny tranon'Andriamanitra. Namen'ireo fa namezana n'ireo nandrasan'i Jesosy dia ny vahany daholo ny olana rehetrarehetra.
te ampahery anao a tsy miteny anao androany hoe amety olona ianao hoe atao fomba isotomana ny volany anatin'ny poketranao zany fa te hiteny ianao aho hoe ny fanomezanao an'Andriamanitra tsy mahafaty antoka anao. Tena tsy mahafaty antoka ny mameo an'Andriamanitra fa ameo ampitiavana tena afoso mihitsy. Tsika kristianina mantsiraindray tsy mahafoy ho an'i Jesosy, tsy mahafoy ho an'Andriamanitra fa tadidio fa ianao aneny toy izao dia noho Jesosy. Ianao salama dia noho Jesosy, ianao nitahina dia noho Jesosy, ianao mbola misakafo dia noho Jesosy. Fa betsaka ny ivelany ihany miady amin'ny zavatra maro amin'ny fiainana fa tsy mahalala an'Andriamanitra, fa kosa mahafoy an'Andriamanitra. Iran'le artiste ray malaza be, tsy artiste évangélique izy, fa tena mahatonga sainana ny faharesen-dahatra ao anatiny dia ny hoe fanafahaizana na fahalalana na saina na inona ozy izy ananako dia tsisy anareo fa anazy no nindramiko. Manana fisainana an'izany ve tsika kristianina? Tsy tompony ny anahy ianao fa namen'Andriamanitra ihany pindranytsika, namena ianao io ho tantananao, namena ianao io karakarainao makaizana ianao. Lanitsika amin'ny zavatra tsisy fotony ve? Aririnaiza ve? Fa na ny fofonainao na ny alehany tongotrao tadidio fa an'Andriamanitra daholo ireo. Andao averinao anazy pindransika ety fa iny isika ety fa aritsika ny tompo tanàna ary any tena tompo tanàna fa azadino fa raha indraindray tsika miady ao anatin'ny fiainana mety fizahan-toetra, mety fitsapana mahamay, fa mety ihany koa ny tsy fahafoizantsika izay tokony omentsika ho an'Andriamanitra izany. Rehefa tonga ny fotoana fanokanana, nandeha teo ny hira hoe mananjara ry Jesosy ny mpanomponao izay natokanao hitondra. Fa rehefa amin'ny andininy fahaefatra, tsy ahiko ny andany olaninako fa famoizantsony ho any ho ahefana soa. Ka na ny saiko na ny aiko ny andro ny volako tsy mba misy olalaiko fa foko avokoa anao. Manahoana ny fahafoizanao fotoana amin'ny asan'Andriamanitra? Manahoana ny fahafoizanao ny asan'Andriamanitra na ny inona na ny inona? Sendra voady fotsiny zany, vita ny fanokanana katekomene, vita ny fanokanana mpiandry, vita ny fanokanana iraka, vita ny fanokanana mpitandrina. Fa rehefa avy eo amin'izay manidy ny rehetrarehetra ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy manam-potoana ka, sahirana ka, mbola anaovako an'izao tika, samy mandiny tena daholo tsika rehetrarehetra. Fa zay rehetra nahafoy ho an'Andriamanitra onerany 100 arivo eny amin'izao fiainana izao. Ary rehefa ratra izay dia fiainana mandraka izay. Betabe ato anatin'ny fiangonana mafaka mijoro vavolombelona amin'izany hoe mahafoy. Misy ange tsy manane fa ny fotoana no nahafony an'Andriamanitra dia hitanao hoe nisy tena hoe ain'Andriamanitra mameno mbanga rehetrarehetra ao anatin'ny fiainana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Raha mitenitsika raindrainy hoe fahafolo-karena dia betabe ny ady hevitra mandeha momba ny fahafolo-karena. An'ny fiangonana zao zany fatsetsika, an'izao zany fatsetsika. Fa ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly zany hoe hoentona reny fahafolo-karena ho ao an-trano fireketako ary izaho toetra amin'izany aho izy fa hovaako ny vavahadin'ny lanitra ampidinako fitahiana manana ambiampo anareo. Tenin'Andriamanitra ry havako tsy miverina ny aminy raha tsy efa mahatanteraka izay rehetra nolazainy. Mbola tany Andravoahangy fivavahantsika tamin'izany efa nijoroako vavolombelona fa averiko ihany
vao nivady kelikely izahay dia nandeha tany ala réunion ny asanay nianatra nanao resaka tomobile nalaza be tamin'izany ny resaka 404 base ozy ny olona indraindray rehefa tsy nalaza be na tonga tsara tare be izay mivady tonga tao dada tsika tany Andravoangy nitory ny ampahafolo-karena na mpianatra ny ampahafolo-karena tsy nanery zay natao avy ao an-tsaintsika ndray aman-drenitsika tsy manery mihitsy tsy maintsy manao ianao dia nampianarina dia nanomboka teo dia faliko tsara tare na midy na eniny ampahafolo-karena mihoatra ny eritreretina ny vidiny fa tonga teo amin'izay ny fakapanahy ny totaliana ohatriny ny tiampahafolo nomena mahazo atsika rehetra zany mahazo daholo ka inona ny atao daholo io calcul rehetra alana ny dépense an'izao mbola misy satria izay le nampianarina hoe tsy hay daholo aloha ary le dépense dia ampahafolo le tombony nomeo inao zany amin'io mbola ny miaritra mbola mijery aizany io fatrano aizany zao zay tsoahana daholo aloha le dépense tamin'le tomobile alana aloha ny zao ko tiana hatramin'ny carburant va ny atamatavy satria te hitsitsy teo amin'izay le ampahafolony mena sa tsy mena tanay manao hoe mena tsy mena mena tsy mena mena tsy mena tapakevitra izay mivady ndao mena fa zay ny tenin' Jesosy izaho toetra amin'izany fa tao anatin'izay na mena ilay izy tena hoe tia Jesosy ny anao amena ampitiavana fa mipanetretena tao arinan'io lalana tsy takatry ny saina no nysokafan'i Jesosy anay teo anoloana ny asa fivelomanay zany lalana izany ny olona rehetra samy mandeha daholy zay zany le kely indrindra fa mibloquen'i Jesosy ny lalanay tany amin'ny toeran'io ny ova firenena izay ny santatra tany izahay ny olona rehetrarehetra efa zatra mpandeha any tonga tany nameny zavatra anankiray izay échantillon anankifolo fa mpanetretena vitany ampahafolo-karena io échantillon io no nitahiny Jesosy anay ka lalana anankiray nahavitanay ny tranonay tsy takatry ny sainao zany fa vita somatsara ny trano no tapahan'i Jesosy io asa manaraka io voninahitra ho an'Andriamanitra irery any tsy ampahery anao raha anao ny lady ny sary sy feo androany aza mieritreritra ianao hoe hitady ny vola any am-posinao na ny tokantranonao hoentina amin'izany fa te ampatsiaro anao fa ny fahafoizana ho an'Andriamanitra tsy hanenenanao zany hijoroana efa volombelona aminao zany fa tsy hanenenana zany fa manana lalana foana izy hitahinanao rehefa mahafoy ianao tsy mitory fitahiana fotsiny fa mila mibebaka isika rehefa tsy nahafoy ho an'Andriamanitra tamin'ny lalana rehetra nefa tadidiko fa Jesosy rehefa niala taty ny teniny teny hoe ny fiadanako no meko anareo ary ny fiadanako no avelako anareo mba midongy nahoana Jesosy ny tsy anana nahoana ny tsy adana tsy maintsy misy ny fahoriana satria koa izy ny teny aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana nefa matoky zay efa naresy izao tontolo izao manana olana arabola be da be maro amintsika dia nitoriana amintsika izany androany raiso raiso aza velandalo fotsiny ary ny teny izay nitoriana tsy teniko fa tenin'Andriamanitra atao anatin'ity baiboly ity reo daholo ny verse namenatsika hiaino zany hifikiro zany ary na dia manolotra fa natitra isan'andro ary ianao isan'andro dia angatao amin'i Jesosy nivavaka fa nahafoy ho tahina rehefa tambatra daholo rehefa natitra rehetra ataontsika ireny
ny vavaka sandratra any ambony any dia ny hoe Jesosy a na afoy anao reto vahoakanao reto mba mangataka aminao zahay a mba marininao ny teninao fa na afoy izy ianao ampitombo anazy mandraka riva mivavaka ho anareo ny mpira ho an'ny fiangonana rehetrarehetra amin'ny asa izay atao fa ianao androany no tiany Jesosy tena hivavaka ka afoy ho anao. Amarana sady ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro maraina izao misy fatra-paniriny zava-panahy dia izay ampandroson'ny fiangonana nokatao indrindra. Ataovy ao anatin'ny fonao sy ny sainao fa ara-panahy ny fanavozana ny sary sy ny feo eto anivon'ny fitandremana tanina an'Andrano. Na ohatrinina fonao omenao ny angatahan'ny tompo aminao atolory amin'ny mpitiavana, atolory amin'ny finoana, atolory amin'ny fanetretena fa izy ilay mahitanao manome mahafoy manana ny hevitra heverana anao taka n'ilay manantena nanolotra ny fananany rehetra ka nytenen'i Jesosy hoe iny no nahafoy. Aza avadika hoe rehefa manana be ny olona dia tsy ho akasitran'Andriamanitra, tsy izay fa le tena fahafoizany tamin'ny fony izay rehetra nananany iny no hitan'i Jesosy ka ninina atolotrao manomboka izao tsy ny androany ihany fa amin'ny fiainanao rehetrarehetra ataovy amin'ny fo ho an'Andriamanitra. Raha ny sary sy ny feo no fitiantsika ny eo amin'ny resaka ezaka sary sy ny feo dia toy izao raha ny tena izy tokony ny trésorier no ame anito fa dia nomeny anahy dia hoentiko amintsika aloha ho tateritsika kely izany ezaka sary sy ny feo izany melohany anatoizantsika ny fanaovana ny tatitra ny fanaovana ny ezaka rehetrarehetra. Ny totaly ny vola rehetrarehetra voaraitsika hatramin'izay dia 250,585,500 ariary na 1,272,500 FMG. Ny totaly ny vola ny voaka rehetra izany hoe efa nisy fitaovana noviditsika ireny efa nisy ny fanamboarana, nisy ny fandaminana maro samihafa dia 29 millions d'ariary. Misy faktura daholo reo ny zavatra teneniko eto afaka manantona ny tompona ndraikitra rabola anakefatra ao amin'ny sary sy feotsika anisan'ny solotenan'izany moa ny tarika ny fotoana teo ny avao amin'ny fefy dia irahalampeno manantona an'irentsika amin'ny fanontaniana ny detay momba ny vola malalaka tsara ataovy amin'ny saina madio raha ny tany ianao mandray anareo ampitiavana izy. Ny vola ny voaka 145 millions FMG. Ny vola sisa any amin'ny banque zany amin'izao dia 225,585,500 ariary na 1,127,927,500 FMG. Ny vinavina ny ezakitsika dia 450 millions d'ariary. Mbola misy eo amin'ny 1 milliard FMG eo zany ny ezaka hotratraritsika. Ohatrinona? Asiotsiky. Vita sa tsy vitatsika izany? Vitatsika sa tsy vitatsika? Atsangano ara ny tanana raha mitentsika fa vitatsika izany. Misy tsy manao te afimafy be Jesosy. Vitatsika izany. Satria nahoana hotahina ianao. Hotahina ny ankonanao. Ary raha ny isan'ny eto amin'ny tanina n'Andrano fotsiny ny misoratra ao amin'ny recensement dia 14,000 personnes tsika. Ka ho raisitsika zany raha ny atsasany fotsiny ny mandoha. Dia raha samy mba mandoha miezakezaka eo tsika. Fa raha mandoha any amin'ny 10,000 ny kely indrindra, mandoha ray hetsy ny lehibe indrindra, vitatsika androany io. Ataovy ny kody. Fa tahina ianao mahafoiza ho an'Andriamanitra. Ny tenin'ny sary sy ny feo dia ny hoe fitaovana ihany izay fa ny ezaka rehetrarehetra atsika rehetra. Mandehana mandrakariva
samy manao ny asan'Andriamanitra. Betsaka ny ataon'ny sampana, betsaka ny ataon'ny entité rehetrarehetra, toanantsika daholo reny. Fa ny amty androany ity andaontsika ifanohana teneto satria atsika ity dia andao samy ifanohana eto mba toatoanana ato dia toatoanana ato dia mifanana eo vitatsika io fa ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany ho an'Andriamanitra irery ihany. Tahiny Jesosy daholo tompoko. Misaotra n'Andriamanitra lehibe sika ariavana ny amin'izany tenin'Andriamanitra izay nomeny atsika izany. Betsaka ny rava eo amin'ny fiainantsika. Eny fa na dia ny sary sy feo teto amin'ny fiangonantsika koa aza dia nisy ny faharavana. Kristianina mpanamboatra ny rava. Kristianina mpanamboatra fa tsy mpandrava. Izay ny loha hevitra ny perikopantsika amin'ity volana marsa ity. Ianao ve ilay mpanamboatra? Sa ianao ilay mpandrava? Sa ianao ilay menimenina foana? Inona foana ary ty fitediavam-boly ity? Inona foana ary ty ezaka tsisy hafarany ity? Androany ianao mangataka anao manokana mihitsy hoe ndesika anatona an'Andriamanitra. Andeha ifony eo anatrehany manoloana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Mba tena ho isan'ny kristianina mpanamboatra tokoa isika fa tsy ho isan'izay mpandrava. Ataontsika am-pitsanganana ny laharan-kira fa 5:700. Andeha hiarisangantsika hira fa 5:700. Ny andininy voalohany Jesu mora fohy indrindra, tsara sady maso, tsy miova tsy mifindra, tompo be fity tokoa. Izay hira fa 5:700 izay hiara hivavaka andeha hifony eo anatrehan'Andriamanitra isika. Tompo malalo manoloana an'izany teninao izany izay dia mahatsiaro menatra sy mangahy atoko. Menatra izay Tompo satria dia tsisy miafina aminao ny fahotanay, tsisy miafina aminao ny faharatsianay, satria izahay ngeny isan'ny mifanetsika indrindra ato anatin'izao fiangonana izao. Izahay no mifanaratsy ao anatin'izao ezaka izao. Mamindra fo aminay ianao Tompo, fa tsy natateraka ny dedinao sy ny sitrakao izay. Maro tokoa ny rava eo amin'ny fiainanay. Hitanao avokoa zany tsisy miafina aminao zany Jesosy. Fa misy aminay eto ane ny rava ny fitiavam-bola, rava ny fitsangatsangana, rava ny fisotrotoka, rava ny fifohana sikara, rava ny fanompo-tsampy, rava amin'ny faharatsiana rehetra. Tompo, mamindra fo aminay fa nanota teo anatrehanao zay. Tsy avy antsony marina ianao fa mpanota hibebaka,
izany ny sitraka indrindra. Manantona anao zay ankehitriny satria raha ny zanaka tokoa no anafaka dia ho afaka tokoa zay tsirairay avy. Afao amin'ny fahazaran-dratsinay izay, esory aminay ny foratsy rehetra, ny fomoratezitra, ny vavanay mifosafosa, teniteny foana aloha ka ny vavanay. Mamelanay satria mpanotsy izay tompo. Mino izay fa ny ranao soa izay nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana dia ampy hanadiovanao sy hanavaozanao anay tsirairay avy. Ka dia mba ho faly tahaka ny Davidy izay Jesosy, satria voavelanao ny elokay. Ka tanteranao aminay ny teninao hoe namena tahaka ny jagy aza ny fahotanao, dia fitsiko tahaka ny oram-panaly zany. Fa namangakatrakatraka tahaka ny sily aza dia fitsiko tahaka ny oram-panaly. Ka mino izay tompo fa hanadio sy hanavao anay ianao ary amela ny elokainao. Ka dia faly izay hiara iredina amin'ny salamy nataon'i Davida manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny ilony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zana ny latokana ataontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateriky Maria Virjiny, nijarina nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka avy an'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsanganany tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Ataontsika ny hira fahatelo, ny hira fadimambivapolo sy efatsy teo ihany dia ny andininy fahatelo atolory ny tenanao ry havana ho an'Andriamanitra. Izany tokoa tompo no tonkira-panahy izay asaratra hipetrakananao, an'olo tena ho anao izay ary anompo anao mandritry ny androm-piainana rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Halleloia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mbola manonona trano ny fahasoavan'ilay Andriamanitra ray sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Dia miarahabantsika fiangonana sy ny komitiny sary sy feo na tratra izao andro fanateram-bokatra ho an'ny sary sy feo izao. Ilay Andriamanitra tompon'ny fiangonana Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ny hanome antsika ny fanahy mahery mandrakariva mba hifahantsika be amin'ny asa izay nampandraketiny Tompo amintsika tsirairay avy. Dia tonga eo amin'ny famakiana ny anniversaire isika miisa 30 mianadahy mianaka ny tonga nanoratra anarana dia miarahaba anazy 30 mianadahy mianaka sy ireo izay tsy nanoratra ny anarana ihany koa noho ny antony maro samihafa. Ny fanomezana tsara indrindra dia eo amin'ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny bokin'i Isaia. Bokin'i Isaia toko 7:20 dia ny andininy 2:20.
boky Isaia toko 7:20 ny 9:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehova hitari-dalananao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina amin'ny tany karakaina aza sy ampahatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny sahavotony-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboboka izay tsy mety ritra. Amen. Izay ny tenin'Andriamanitra ho antsika izay tonga nanoratra anarana miisa 30 mianadahy izy ireo izay vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Andriamatoa sy Ramatoa isany Rasoa ary lalao Claudistine 80 taona, Raoely Malala vololo nirina tantely anniversaire tamin'ny 10 marsa, Samuel Naseheny nirina 4:15 taona tamin'ny 20 marsa, Razafa Manatsoa Anisaka Antoniaina tamin'ny 9 marsa, ny Orombato Lalaina Diouf Andriana Amboarina tamin'ny 9 marsa, Ranaifson Antoniaina tamin'ny 14 marsa mangataka vavaka ho an'ny fiainana manontolo, Ratahinjanahary Felicia 2 taona tamin'ny 7 marsa, Ratolo Janahary Tafitasoa Felicien 7 taona tamin'ny 10 marsa, Razafindraibe Arena Matteo 2 taona, Randria Malala Philippe Valentin 17 taona tamin'ny 15 marsa mangataka vavaka, Andria Mahefaka Antoniana Valentine 13 taona tamin'ny 15 marsa mangataka vavaka, Rahalala Miandrosoa Honorine 17 taona tamin'ny 15 marsa mangataka vavaka, Andria Manarivo Sitraky ny Aina Valentine 13 taona tamin'ny 1er marsa, Randria Nalosoa Andy tamin'ny 15 marsa, Rafanomezantsoa Andria Nary Malala Kantony Aina tamin'ny 13 marsa, Rahalala Romanana Meli 12 taona tamin'ny 19 marsa, Nicolas Azanali 15 taona tamin'ny 19 marsa mangataka vavaka hiala amin'ny toka, Rajonson Andria Mangatina sy Randria Manatsahala Lalaina 13 taona amin'ny mariazy tamin'ny 14 marsa, Rasoa Vololona Matilda anniversaire tamin'ny 12 marsa, Ramanatsoa Jean 40 taona tamin'ny 12 marsa, Ratia Anjanahary Fiononantsoa Elina 10 taona tamin'ny 19 marsa, Rakotondratafika John Erika, Rakotondratafika Altina, Pasteur Ranivo Arsoa Victoire Misoa tamin'ny 17 février, Randria Tahintsoa Honoré Jacob tamin'ny 19 marsa, Rajaona Artoavina any France tamin'ny 20 marsa, Raolson Miary Nirina any France tamin'ny 9 marsa, Andria Tsilaizina Sarobidy 14 taona mangataka fahendrena saina fahasalamana, Ramisa Arymanga Faralalaina, Ranaivosoa Rotsy ny Aina Daniela 7 taona tamin'ny 19 marsa. Izay izy 30 mianadahy izay tonga nanoratra anarana, dia ao koa rehefa tsy nanoratra anarana dia miara-abantsika rehetra nahatratra izany tsingeritaona izany. Averiko vakiana ny tenin'Andriamanitra teo tao amin'ny Isaia 7:20 1:12 manao hoe ary Jehova hitari-dalananao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina azy sy ampahatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny sahavotony-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboboka izay tsy mety ritra. Amen. Iaraka hitsangantsika hivavaka ho azy ireo. Dia mbola misaotra anao mandrakariva izay Jesosy Kristy, ilay tomponay sy mpanjakanay, ilay tompon'ny fiainanay, mbola namindra fo taminay ianao satria ny famindraponao Jesosy izay vaovao aminay isa-maraina. Izany no tsy nahalaritra anay, dia nanomeanay tombo-taona ianao, nanomeanay tombonandro fahavelomana ianao tahaka ny amin'izao an'izao, ka dia isaoranay ny anaranao masina. Ianao tokoa Jesosy ny tompon'ny fiainanay ary ianao mbola antony ny havelomanay, ka dia mankasitraka indrindra Jesosy ny amin'izay rehetra efa nataonao taminay sy ny mbola ho ataonao aminay ihany koa, satria asan'ny tananao izahay, araka ny teninao hoe zanako sy ny asan'ny tanako ianao dia adidiko ihany. Misaotra Jesosy, izay ara ny teninao Jesosy, fa dia ianao tokoa ny tari-dalananay mandrakariva amin'ny androm-piainanay rehetra. Eny Jesosy, ianao ny teny hoe izay tariany fanahin'Andriamanitra ho ianao ny zanak'Andriamanitra. Zanakao izay Jesosy dia tario lalana daholo, na ny kely na ny lehibe. Ao ny ankizy Jesosy mangataka fahendrena, taio daholo ny ankizy rehetra, hitombo vatana, hitombo saina, hitombo fahasalamana, hitombo fanahy ihany koa. Ao kosa ireo efa lehibe zokony sy ireo ray aman-dreny rehetra, maro ny adidy Jesosy ety amin'izao tontolo izao ity izay napetraka ao taminay, dia mangataka an'izany fanahy maherinao izany Jesosy, mbola ho arotsaka ao aminay tsirairay avy izany hitari-dalananay, hameanay ny fanahy fahendrena sy ny fanahy fahazavan-tsaina amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia misaotra indrindra Tompo, dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainan'ny mpanomponao rehetra Jesosy sy ny
asa izay mbola ho ampandreketinao aminay indrindraindrindra ny amin'izany sary sy ny feo izany ho voninahitry ny anaranao dia ao koa mpanomponao Jesosy izay mangataka anao mangataka mba hiala amin'ny toaka mba tahio manokana zany Jesosy amariny ny teninao fa raha ny zanaka no afaka anareo ianao dia ho afaka tokoa ianareo dia mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany Jesosy ny androm-piainana izany mpanomponao izany dia misaotra indrindra Tompo amin'ny anaranao Jesosy zoko malala sady tompony fiainanay ilay mivavaka ao anay isan'andro mba tsy halevina ny fononay no angatahako izany vavaka izany dia misaotra Jesosy dia voninahitra Tompo anao rery ihany hatramin'ny taloha ary mandrakizay amen. Petraka isika. Dia tonga amin'ny fotoana 10 minitra sekoly lahady sika rankizy dia mangataka ny mpianatra sekoly lahady rehetra, ny mpampianatra sekoly lahady rehetra, ny dekona mpianatra sekoly lahady dia antsoina manokana ihany koa ianareo dimy mianadahy hijoro eto. Ao anatin'izany dia ataontsika ny hira 720 sy 700 ny andininy voalohany dia hitsangana daholo isika rehetra. Mankalazanao ary manome voninahitra anao izay Jesosy saotra betsaka, saotra anao na mpianatra anay ny fiainana, saotra anao nanolo-tsainanay tamin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay. Ankehitriny ampianatra an'ireto ankizy reto ary ao anatin'izany koa ny ray aman-dreny dia matoko sy mino Jesosy fa tsy ho verimaina foana izao 10 minitra ny sekoly lahady izao voninahitra ny anaranao rery ihany. Saotra Jesosy amen. Petrakantsika rankizy. Tenin'Andriamanitra izay tonga dia ho zaraiko amintsika avy hatrany rankizy dia eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 ny 9:20. Tesalonianina voalohany ny 9:20 toko 5 ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Dia voalohany aloha ny sekoly lahady dia miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ka dia misaotra an Jesosy tsika rankizy tamin'izay rehetrarehetra nampianariny antsika tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nomeny antsika fa mila iainantsika izy ireny. Dia misaotra manokana ihany koa izay dada, misaotra anao nampianatra anay izany tenin'Andriamanitra izany fa raha tsy nameny dada alalantsika, tsy nampianarintsika tamin'ny alalan'ireny tenin'ireny dia tsy nahay an'izany. Misaotra, misaotra, misaotra. Izay ny tenin'Andriamanitra hoe misaora ny zavatra rehetra ary izy dimy anadahy ihany koa dia hijoro eto vetivety hisaotra ireo olona izay nanome voady ho azy ireo. Tsy eo izy ny anankitelo aingana
Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mijoro manoloana anareo eto ny tenako, hitondra fisaorana sy fankasitrahana ho an'ilay olona izay nandefa fanomezana ho anay dimy enada. Jesosy, Andriamanitra tompo ny zavatra rehetra ne hamaly fitianao, saotra betsaka tompoko. Ahoana hoe ny tenin'Andriamanitra toeraka izy misaora ny zavatra rehetra fa izany no ankasitrahan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia ao anatin'izay tokoa, nampatsivon'ny dada fa saika adiniko tokoa efa nisy vokatra izao hitanay tamin'ireo zazy ireo. Ny vokatra azonay izao dia nisy maman anankiray izy tena verin-dalana mihitsy, ny tena verin-dalana tanteraka izy tao amin'ny sampana misy anazy, dia misaotra an' Jesosy fa noho ny amin'ny zanan'izay nahita an' Jesosy dia miverina soamatsara ao amin'ny sampana misy anazy izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany izany rehetra izany. Amen. Ento miarabantsika rehetrarehetra indray androany miona amin'ny Jesosy izay tena tiantsika. Reny ankizy ireny ho anareo tsy teto, ho an'ny tsy niangona. Dimy menada izy ireny ilay kely blitika indrindra no tsy tonga teo. Ray kilasy ireny, kilasy de 7e, eo amin'ny amin'ny 7 maraina eo ao am-pianarana. Tonga tampoka ny tompo izy 5 ihany no mahita, izy 5 ihany ao amin'ny kilasy anankiray. Tonga dia niarana andohalika, tsisy manao hoe mandoale, tonga dia niarana andohalika. Dia niteny hoe alleluia, masina ho an'i Jehovah tompony maro. Dia tonga tamin'i Jesosy tsirairay avy, mahavariana izany tonga tamin'ny tsirairay avy. Anankiroa ihany lazaiko teo. Anankiray tamin'ireny marary. Reny rehetrarehetra reny dia misara-panambadiana daholo ny ray aman-dreniny. Malahelo reny, marary fo reny. Dia tonga tamin'ilay anankiray, izao no tenin'i Jesosy: ianao ozy izy lava loatra ny tsinainao, vokatry ny alahelonao. Jereo zany vokatry ny alahelonao any dada sy neny izay misaraka. Dada ozy nasana no sipa, mama na nasana no sipa, marary fo le zaza. Lava loatra ny tsinainy dia nanapahana. Vitiny dia tongavan'i Jesosy izy: aza makany amin'ny hôpitaly tsony ianao, aza tapahana fanoroany iray ny tsinainao, fa izahana sitrana anao. Teka ho an'ny tompontsika amin'izany. Dia tsy fantatro izy natany amin'ny hôpitaly izy tena tsy teo, fa mba notania kely hoe aiza madama teo. Tany amin'ny hôpitaly ve ny anankiroa izy, anankiray narary fo satria nisaraka ny ray aman-dreny. Ny anankiray lavabe ny tsinainy satria nalahelo. Misy fiatraikany amintsika izany io alahelo io, misy fiatraikany io. Dia tsy fantatro izy moa fa niteny hoe ianao le izy anotenena tany amin'ny hôpitaly ianao sa tsy tany, raisy kely tsoay zay. Tany tsy tany tsony, dia tsy marary tsony ianao. Teka ho an'i Jesosy sotra. Dia le anankiray zany le kely blitika moa tsy tonga teo raha tsy diso izy ny ray aman-dreniny rery tsy nisaraka.
fa marary izy tena namary tomany ay saraka mokaika andray aman-drenina saraka de tomany be mihitsy izy a teto tomany malahelo ny dada sy neny misaraka de tongavany Jesosy izy aza malahelo zany anao a za eto mahereza tsara maiza mionona tsara fa iza am'ireo dada sy neny misaraka rehetrarehetra reo za nensika azy mahatonga sainy zany Jesosy ny rehefa manentsika anao ka mikapoka anao hoe azerany amin'ny moto anao a zay tapaka ny tongotrao tsy maty tsy afa mianatra tsy afa miasa tsy mahavelona vady aman-janona zany izy rehefa mikapoka ny azy tsy misy kapoka moramora zany ny Jesosy pendre mandeha anao de jamba tsy afa mianatra tsy afaka miasa vadinao raha milefa aza azo ny tanan'Andriamanitra ihany ho soratra masina reny ny tonga saina hoe de hiverina mahita ny zana amin'ny tomany de misaotra ny Jesosy tsika mandray anjara amin'ny fiainatsika ety an-tany fa nisaorako be dehibe olany ampitan-dranomasina manko namay andreny vola 2 hetsy ariary tsirairay avy olany ampitan-dranomasina dada tena malahelo mihitsy aho ozy izy a mahita an'ireny ankizy ireny za mihitsy kazomazozy tena sakizy saraka za mihitsy nangataka ny Jesosy hoe zany de saraka fa tsy tantoko tsony fa nahita an'ireny zazany tomany ireny a tapa-kevitra fa tsy saraka zany tso zay dada na misy sinina na misy sinina de izay a nanome an'ireny vola 2 hetsy isan'olona renga de misaotra samy mieritreritra fa mamangy atsika ny tompo a mba mangataha am' Jesosy raha misy olana na misy aretina tsy azotranona eo amin'ny fiainanao misaotra tompo zao tsika dia anao fanatitra am'izay ny andro a zava-dehibe a sary sy feo ho anareo any amin'ny 4e étage aloha misy dekonina mahenao tsara any asady zareo teknisiana momba sary sy feo koa na anina tsy any ao amin'ny 4e étage raha avery amin'ny pilpitrerie dia amin'ny ilany akavia ilay haut-parleur amin'ny ilany akavia indrindra ianonareo tsara zay mafy loatra de le olona rehetrarehetra teo akaikiny haut-parleur iny misy W5 lefa daholo mafy loatra de mba ataovinareo kely hoe ato amin'ny akaviany 4e étage zany tany de manampitsofina mihitsy le eo akaikikaiky eo de mba jereo zany a fa tena manelingelina be indray a an'le olona miaino sotra to dia ao ny fanatitra amin'ny kitapo ho an'ny fiangonana sy ny faharoa fa misy ny procession manokana ataovy hoe ho an'ny Jehovah dia anaovana ny sary sy feo inona moa izy ianao mieritreritra anao hoe efa vita daholo no parleur manomboka tia le tsika tia tsy fantatro na maheno tsara ianareo na tsy maheno tsara hatraty ambany ka hatrany ambony vita tsara be daholo fa ny tena mbola ilana an'le vola be dehibe de ny télévision tsika zao raha misy télévision eto a de ianareo iny ihany no mahita iny
fa ny ilany akavanana sy ny ilany akavia tsy mahita noho izany a dia tsy maintsy mbola sina televizio koa ho an'ny ilany akavia aty ambany amin'ny ilany akavanana aty ambany dia tahaka izany tio a ao amin'ny deuxième premier étage indrindrindrindra mbola télévision anankiray ihanyny ao a fa misy koa fa mbola tsy ampy eo sady kely blitika dia mbola mila kozay koa ny akavia sy ny akavanana ao amin'ny deuxième étage dia mbola milako anakoroa any amin'ny quatrième étage efa misy anankiray ngizabe any tompona ndraikitra angamba ny afaka hitany hoe teny hoe ampy io a na tsy ampy fa amboniny zany ane mbola ilana an'le vola jereo tsara fa be loatra ny fotoanany délestage eto amintsika ary reny mamono appareil dia nieritreritra koa zay hoe asiana panneau solaire any indrindrindrindra ho an'ny radio fa raha vao tapaka io courant io tsisy maheno nareo na ray ary ndraindray raha dia iny dia tapaka tsy miverina ntsony ny feo dia isy panneau solaire be dia be apetraka any ambony any afaka manampy atsika amin'ny ohatra zao afaka manampy atsika amin'ny groupe io zay mandany gasoil be afaka manampy atsika amin'ny radio dia amin'izay tsy tapatapaka tsontsika zany mbola ilanan'izany vola be dehibe zany ry havana ka dia so mieritreritra nareo hoe atao inona ihany atao inona ihany atao inona sotra tompo ao aninan'izay dia procession atolotra ho an'ny tompo zany tena ho azy dia samy mieritreritra daholo hoe zay mahasoa ny fiangonanao Jesosy ny tsara indrindra zay mahame mpifaliana no ankasitrahana indrindra
Apokalipsy toko faefatra avy amin'ny RMM FOIP. Araka ny PTA tapaka tamin'ny fivorian'ny MFF farany teo, ny RMM dia anatanteraka ny fampiofanana synodam-paritra Analamanga ny sabotsy 2 Martsa ao avizao manomboka amin'ny 9 ora maraina ao amin'ny rena faefatra eto amin'ny fiangonantsika avy amin'ny Rofobe fangatahana tolo-tanana noho ny fandalovan'ny cyclone ny fanesy teto an-tanindrazantsika dia maro ireo mpiara-mivavaka izay traboana vokatr'izany tao koa nefa ireo tratrany famaizana ny trano fonenany. Araka izany ny ray aman-dreny filoha pasteur Randrianatoandro Jean Joseph dia manao anjo antsika rehetra izay amin'ny lalana-tanana mba hanolotra izay vony toy ny fitafiana, kiraro, lamba firakotra, kitapo sy ny fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy, ny kojakojan-dakozia, ny baiboly firana na koa valopy hanampiana azy ireo. Ny fanampiana izay omentsika dia afaka terina amin'ny sekreteran'ny fiangonana na alefantsika mivola amin'ny laharana 032 11 496 02 izay SG-ny fiangonana na ny trésorier général 32 11 496 59. Avy amin'ny fifoazana ilazana antsika mpiomana ho mpiandry eto amin'ny fitandremana dingana voalohany izay nahafeno herintaona nanaraka fampianarana ka maniry hiatrika tombanezaka amin'ity volana martsa ity. Isoratra anarana ao pasteur Iraka raha samy manana ezika misy takelaka alaina ho fenona ka entina amin'ny fotoana ny tombanezaka. Ny fifoazana ihany koa araka ny fandaminana dia ilazana isika vahoakan'Andriamanitra fa efa miverina ny rojo-mbavaka izay fanaontsika hatramin'izay isaky ny sabotsy hariva amin'ny 2 ora amin'ny riana faharoa efitrano 220 miantso antsika rehetra izay manana olana saribahana aretina sitranina sy ny maro hafa hiara hivavaka sy hitaraina amin'ny Jehova araka ny Jakoba 5:13. Avy amin'ny kateza ilazana ny mpikambana rehetra fa
anatanteraka ny répétition générale isika ny sabotsy 2 martsa amin'ny rora sasany sy ny alahady 3 martsa tontolo andro ho fanomanana ny vokatry présence obligatoire zay rehetra tsy afaka dia mila mampandrehan'ny birao na ny mpikambiny ray aman-dreny ao amin'ny mpikambana. Ilazana isika mpianatra isika le lahady fa mianatra isika androany aoriana fitaovavana. Lazana ihany koa mpampianatra sy ny degona mpiasa rehetra fa misy ny age aorian'ny fampianarana. Avy amin'ny vondrom-pampianatra izy ireo dia mampandre ny mpiara-mivavaka feno 15 taona miakatra fa misokatra ny fandraisana mpikambana vaovao ary mifarana ny 1 martsa avizao. Avy amin'ny katesa atsona ny dekona voameram-piano birao ny komity mpikambana rehetra amin'ny katezo azafady ho tonga natrika ny fivoriam-be tsara-potoana ny sabotsy 2 martsa ho avizao ao amin'ny efitrano 19 riana faharoa amin'ny 2 arivo. Antsona ihany koa ny zanaky ny fiangonana 13 taona miakatra fa misokatra ny fandraisan'izy ireo ny mpikambana vaovao ao anatiny izany katezo izany ary mifarana ny 5 aprily ho avizao. Avy amin'ny minina zazavavy izy ireo dia mankasitraka antsika tamin'ny fanateram-bokatra izay nataony izay nazahoany izy ireo vola 5,613,000 ariary ny ampafolony izany dia atolony ho an'ny KSF. Avy amin'ny koa satria efa vita ny fanatitra dia ho tanterahan'ny ray aman-dreny ny fanomanana ny procession. Miaraka amin'ny Jesosy foana dia tsotra ihany tsy misy reharekoa hafa tsy Jesosy. Matiantoka ve niaraka amin'ny Jesosy ianao sa tsy matiantoka e? Tsy matiantoka mihitsiny. Ary zany nataony ataovy ny asako ataovy ny tranoko dia akasitrahako izany ka dia misaotra n'Andriamanitra isika amin'izany rehetra amin'ny hira hoe tsy misy rehereko afa-tsy Jesosy. Tsangantsika rehetra. Vavakisika renao zany fona i Jesosy tsy misy rerehana hafa-tsy anao araka ny soratra masina tao hoe misy mahafoy arena fa mbola mitombo foana tombo foana tombo foana ary misy kahidy velona fa tsy mety manana na inona reherenay manao ny asanao Jesosy ka dia misotra anatina anao daholo ny olona rehetrarehetra amin'ny fony sy ny fitiavany sy ny fananany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompony maro petraka isika dia manomboka amin'izay procession.
dia hotohizana ny famakinan-draza ao anatin'ny procession avy amin'ny FPVM fitahina manjakandriana antsoina ny zanakapeleza ny FPVM fitahina manjakandriana sy ireo rehetra nandray fahasoavana teo amin'ny asan'ny tompo mba ho tonga anatrika ny ivo ny fankalazana ny 20 taona ny alahady 30 martsa amin'ny 7 sasany eo ambanin'ny fitarihan'ny synode analemanga antsinanana ezaka W no tsangam-bato ny izany 20 taona izany izy ny fiderana lehibe amarana ny vovonan'ny sampana ny fotoana ireo zanatsika iroso amin'ny fanambadiana Andriamatora Ritsa Arsan Olivier Jean Ramatora Soaseno Razana Malala Lovasoa Andany Andriamatora Antoniaina Jean-Claude Ramatora Tompoarmanana Nalsoa Ankilany dia faly manasanareo anotrina ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany Rariza Son Menjanahary Radoandriana sy Rantoana Tsanta fanomezana Jessica izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 20 martsa amin'ny 7 maraina. Andriamatora Rasafindranali Justine Pasteur Ratsimanaarso Hermanjaka mivady andany Andriamatora Tsimbasafy Samuel Ramatora Somaefa Jeanne d'Arc Andriamatora Tsimbasafy Elise mivady ankilany dia feno ravony manaso anareo anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Ratsimanaarso André Samuel Faniry sy Ratsimbasafy Mikael Andriamaefa izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 5 aprily ny sabotsy 5 aprily amin'ny 10 maraina. Andriamatora Andriambelo Ravo Manjimby fanomezansoa Ramatora Silofo Mahatratra Anjatsiana Ramatora Silofo Mahatratra Anja Elina Andany Andriamatora Bialan François Clément Ramatora Raivomanana Arvola Yolande Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanomasina ny famadian'ny zanany Rabi Arvola Razafindrasody Gérard sy Andriambelo Ravo Fiti Faniry izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 5 aprily amin'ny 12 maraina. Raha misy mahita ny tsy tokony hanamasina n'izany fanambadiana izany aoka izy hampandre ny tompon'andraikitra amin'ny alohan'ny fotoana. Finasana manjo amin'ny finoana sy ny fanontanianana fitsangan-tena manty no hampandresana anareo ny fotimandry ny malalanay raha sy lofin'irina todsoa tany any no tomandry ny 20 martsa rehefa nivahiny 30 taona teto an-tany ho ny vadiny Chanfi Clarisse Luciane sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa nalevina any amin'ny fahasandrazany izy dia namelany fianakaviana fararakitra 250 000 francs. Faradidy avy amin'ny tompoko vavy raha izay manana Cyprienne ho an'ny FPVM tanana nandrano ampandrana Rayane Lagiary. Fisaorana ny vadiny Rael Arso Robonoro Odette sy ny zanaka aman-jafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ho an'ny mpitandrina sy ny diakonina fiangonana manontolo tamin'ny fampahirezana noho ny fodimandry malalanay andria mampionina Aimé Andriamanitra manakarepahasoavana ny androzaka ny fitahiny aminareo izy dia namelan'ny fianakaviana fararakitra Enala Ariary. Andriamanitra tompo mifampinonana ny ampionina ny fianakaviana tramanjo itsia dia voanjy voaray tamin'ny herinandro iny miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fanampiana fananganana 300 € avy amin'ny FPVM Argentin ka ny 150 € ho an'ny FPVM fiainam-baovao Ambohidratrimo ary ny 150 € ho an'ny mijery manasoa mandalo tsimaka. Ny vola dia alefa tony mazatra mirary soa hoy Pasteur Jackie. Reto indray mpanompon'Andriamanitra nanolotra ny voady sy ny rakosaorana tamin'ity anio ity. Misaotra Jesosy fa voaray ho isan'ny mpanomponao ka ity misy vola ray alina ariary atolotra ho an'ny dada. Misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra nataonao petraka am-pelantananao momba ny rehetra 3 millions ariary atolotra ho an'ny sary sy feo. Misaotra Jesosy 2 alina ariary ho an'ny
ao anisiko lelahady jesosy eo renao ny fanoloran-tenako hatramin'izay sy hatramin'ny alina raha nakasika ny fonao izay dia fiangaina amaly ahy aoka hita fity eo masonao restina dia kely aza fa avy taminao fa folokazena 740 any sary sy feo ary fanatitra ny 2 ny fitambarany 770 fa ny vola tao 500. Misaotra foana Jesosy ny amin'ny famindramponao na tsy manda ho hafa teo foana ianao ankinoko aminao foana ny lanakalehako misaotra Jesosy roa alina siatry atolotra ho an-dada. Zonao Jesosy fa namaly vavaka anay ianao raha natao a distance ny kininina anay dia lafo soamantsara misaotra Jesosy iny misy vola 500 atolotra ho an'ny iraka mbola. Roa alina siatry atolotra ho an'ny sary seo ary mangataka fahasalamana avy amin'ny Jesosy. Ho an'ireo izay nanoratra ny nofy efa nomena ny dada tsy misy anankiray nanolotra izy 10 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny tahinao ny fiainako indro Jesosy vola 2 ariary atolotra ho anao dia tahio Jesosy ny examen izay ataoko. Ezaka ambily be sambava 202 ariary. Jeremia 2:30 misaotra Jesosy fa tsy takatry ny saiko ny zavatra nataonao amin'ny fiainako misaotra soko malala toby ambotsy meloka 500 toby ambato miravavy 500 fahafolo-karena 3 alina ny fitambarany dia atolotra ho an-dada indray alina ary ho an'i Jesosy ny 500 ny fitambarany 3 alina. Misaotra anao Jesosy fa mbola nitahinao ny fiainako ny fahasoavanao ny mbola natozao manolotra 7 alina ariary ny pasteur José Alain. Voninahitra ho an'Andriamanitra iny Jesosy misy vola kely ho fanampiana ny trabona 9 alina ariary. Misaotra tsy mankasitraka indrindra Jesosy noho ny famindramponao misaotra Jesosy mijiran-tsehatra amin'ny asako ianao Jesosy ka atao voampandresy mandrakariva aho sy ireo manokana ireo zanako ireto ka tahio sy tolory-saina ary fahasalamana sy fahendrena 3 alina ariary ka 2 alina ariary ao an-dada ary ny 1 alina ariary atolotra ho an'ny sary sy feo. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy 9 ariary ho an'ny sahirany. Jesosy malalo misaotra fa na dia tsy salama zao dia tantananao ka tonga atao am-piangonana noho ny fitiavanao. Jesosy malala raha mba mety ianao dia ataovy mahita stage raha mpitso ilay zanako mba ataovy mamaly ireo izay nametrahan'ny CV 1 alina ariary atolotra ho an'ny sary sy feo. Tiny misy iray nanoratra nofy nanolotra izy 500 ariary. Misaotra Jesosy fa atao anatin'ny sehatra sy ny ady mafy mihitsy no anehoanao ny herinao sy ny voninahitrao ary mbola miporofonao fa mbola eo foana ianao ka namonjenao sy nanokafanao lalana vaovao andray. Mangataka Jesosy mba amboary sy hovainy foko sy ny saiko ary ny toetrako mbola apetrako eo ilay tananao indray izay toy ny fiainako sy ny ampitsiko rehetra ny fianarako ny asako ny fiarahanay sy ny fifankatiavanay roa. Mamanay ihany koa Jesosy dia ataovy mahita asa 1 alina ariary atolotra ho an'ny sary sy feo. Misaotra Jesosy fa nomenao zavokely voalohany teo amin'ny fiainana ary tsara lavitra noho ilay komandy nataonao. Tena faly ny fonay Jesosy ka manolotra izao fanatitra izao ho anao 2 alina ariary no volana tolony. Voninahitra ho an'Andriamanitra ity Jesosy ny ampafolony tamin'izay nomenao anay mba ho fananganana ny fiangonana Ambilobe 7 ariary. 2 alina ariary ho an'ny sary sy feo. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahinao anay foana. Mangataka Jesosy mba ho tonga fitaovana mahomby hitory ny filazantsara ny anambinanao anay amin'ny lafiny rehetra mba ho vita tsara ny daholo ny projet rehetra ary ho lafo daholo izay amidina rehetra mba hazo trano ho anay. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahinao anay isan'andro tiany ampahany tamin'izay nomenao atolotra anaovana ny asanao dia anjakao ho hatrany ny fiainanay 2 alina ariary. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy ho nahatratra ny fitsingerenan'ny taona izay 3 mianaka tamin'ny 28 janvier 13 février ary 15 mars teo. Fahasalamana sy fahendrena ary fahaizana avy amin'ny Jesosy mba ho tanteraka soamantsara ny voyage d'étude izay no fanirian'izy ireo ary manolotra izy 3 ariary ho an'ny dada. Tolo-tanana ho an'ny trabona 5
arivo ariary fa le jesosy mbola afaka manoratra ho anao misaotra fa nanafaka anay tamin'ny ketsany satany ianao hanova ny fiainako sy ny ankohonaka ny ianao jesosy anehoany herinao ny fiainako fa mino anao ampafantary ny zava-miafina rehetra izay mbola tsy haiko jesosy ka mba azo falimbavaka amin'izay ampafolony roa alina ziary atolotra ho any dady misaotra jesosy tamin'ny famindramponao isan'andro ta io ny asanay menakavy mba hiroborobo sy lamina ny raharahantany any amin'ny tribonaly dia apetraka eo ampelantananao aoka ny fanahinao masina no esa jesosy anjaka ny famarinana mpianika ambody ianao ny fiainanay no avinay rehetra dia apetraka eo ampelantananao ray alina ziary atolotra ho any dady misaotra jesosy noho ny soa nataonao taminay ray alina ziary ho an'ny sary sy feo itsy atolotra ny ampafolo ny hofatrano misaotra tompo 25,000 francs sy soratra roa arivo ariary misaotra jesosy kristy fanomenao toerana hivarotana za lehibe sy takatry ny saina ny falebiazanao omena ny sary sy feo roa alina ziary mangataka vavaka ho an'ny ankohonany 7 arivo ariary atolotra ho any dady ity indray ny ampafolony karamako volana février hosorako anao jesosy dia ataoko fanatim-panorenana 3 alina ariary ka 5 arivo sy 2 alina ariary ho any dada ary ny 5 arivo sy 2 alina ariary ho any sary feo izany voninahitr'Andriamanitra irery sotra betsaka anao jesosy ny amin'ny fitantananao sy ny fitondranao amin'ny fiainako fa kanto loatra mangataka fahendrena 3 alina ariary atolotra ho an'ny sary sy feo hideranao sy anome voninahitra anao Jehova raha mbola velona koa tia ny ampafolo ny tam-pension 530,000 francs ka 250,000 francs en sary sy feo 250,000 francs en pasteur ambanivohitra ary ny 30,000 francs ho an'ny mpanadino fiangonana mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana voninahitra ho an'Andriamanitra irery tsy anankiray nanoratra nofy 5 arivo ariary sy soratra roa alina ariary misaotra ny sy midera ary manome voninahitra anao Andriamanitra iray eo mankalaza sy manajanao fa mbola nitahinao sy namindranao foka toy izao koa tia ny ampafolo pension miaraka amin'ny foko atolotra anao 2 arivo sy 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho any sary sy feo ny 9 arivo ariary ho any trabona ary ny 9 arivo ariary ho an'ny toby ambosy sy meloka tia jesosy ny ampafolo ny vitantsika tamin'ny herinandro 2 alina ariary ho an'ny sary sy feo satranao Andriamanitra tonga sy eto mangataka jesosy mba hiaona amin'ny dada misaotra jesosy misaotra jesosy izy zany dia avy any amin'ny FPVM arivo mamo 3 arivo ariary atolotra ho any dada misaotra jesosy fa namaly vavaka nomenao tokoa ny tsena nangatahako taminao mangataka aminao mba hitahinao ny tsena andeha foana tsy ho faty intsony tia misy 5 arivo ariary atolotra ho any dada misaotra jesosy sy soratra 2 arivo ariary tia jesosy misy vola 2 alina ariary atolotra ho any sary sy feo mangataka fahasalamana sy fahendrena ary fahaizana misaotra jesosy ny amin'ny fahasoavana marobe sy ny fitahina ny fiainany aminagavy tahio zanakay jesosy tahio fahasalamana misaotra jesosy malala 5 arivo ariary jesosy eo misaotra anao fa nosokafanao ny tsena apetraka eo ampelantananao izany 2 alina ariary ny volana tolony ary farany voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo ho an'ny fanamasina misaotra mankasitraka anao fa vita soamantsara soutenance master ny zanako ko indro atolotra ho fampandrosoana ny asanao 2 arivo ariary ho an'ny sary sy ny feo 20 any fitambarandreo voady izay voaray amin'izao fidirana voalohany izao 5 teto amintsika 20 tao amin'ny rihana voalohany 13 tao amin'ny rihana faharoa ary 2 tany amin'ny rihana fahaefatra voninahitra le ho an'Andriamanitra irery ary farany araky ny fampafantarana efa entsika any amin'ny radio rehetra any raha riva amin'ny 5 ireto komity ny sary sy feo reto dia mikarakara antsapiderana iarahana amin'ny Rojiniavo farandre mamonjy sy miala rakota mamonjy ary
Iza ilay anankiray voahirana iarahana amin'ny mpiansa foibe dia manasa antsika mpiara-mivavaka rehetra mba hiara idiran'Andriamanitra tsika ny amin'izay ezaka rehetra efa nataontsika ary ho famatrantsika eo am-pelantanany ihany koa ny amin'ireo izay mbola ho tanterahantsika mba ho fitasoama tsara izany ezaka sary sy feo izany. Ny ao amindriana voalohany ve efa vita ny famakiana voady? Efa vita ve ny voady ao amin'ny rihana voalohany? Voady fa tsy ny procession azafady. Ya. Misaotra ny tompontsika ho an'ny ezaka sary sy feo dia misy an'ireto numéro 1 vola sy ny Orange Money reto izay omenantsika izay andefany izany mangataka aty dia ampahafantarina antsika izany. Ny vola dia ny laharana 038 23 516 37 038 23 516 37 ary ny Orange Money kosa dia 037 49 398 04 amin'ny anarany Madame Samueli Eliza. Izay no andefasana ny vola sy ny Orange Money. Ankoatran'izay efa nazavainy ny tenen'ny sekretera ny fiangonana teo ihany fa ietsonantsika rehetra ny rariva manomboka amin'ny 10 ora. Amin'ny 10 ora ao amin'ny rihana faha-efatra arariva dia hiaraka amin'ny fisaorana ny fiderana ny fankalazana an'Andriamanitra tsika ao anatin'izao herinandrom-bokatra izao. Ny ho hitantsika ao amin'izany dia voahirana ao amin'ny antsan'i Kristy, voahirana tao amin'ny antsan'i Kristy izay mandalo eto amintsika izy amin'izao fotoana izao fa mipetraka ny ampitan-dranomasina dia andray anjara amin'izany izay zanaky ny fiangonana FPVM raha teo ihany koa. Eo ihany koa imialy Rakotomamonjy ny mpiantsa fiderana ary rojony avo. Anasana antsika rehetra mba samy tonga daholo hifanotrina amin'izany fankalazana ny herinandrom-bokatra famaranana izany isika. Ankoatran'izay dia misy ny déjeuner concert izay karakaraina ihany koa tantserana amin'ny faha-efatra amby 20 ny volana May efa misy ny bie any amin'ny entité rehetrarehetrany dia mba samy andray andratsika hiazakazaka hovitana haingana an'izao ezaka ny sary sy ny feo izao. Ny teknisianina rehetra koa dia hisaorana etona ary mampafantatra antsika fa efa nisy ny fotoana ny etsotsika hoe mila teknisianina izay mba afaka an'olo-tena hifanampy amin'ny ezaka ny sary sy ny feo dia efa misy izany dia hisaonana n'izy ireo isaky ny rihana izany izao dia efa misy ny teknisianina rehetra manampy amin'ny fijerevana ny fanatotosana ny sary sy ny feo. Hisaonana antsika izany fa ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Efa mihainy daholo ny première tâche mbola tsy vita dia miteny foana zavatra roa no lazaiko ho anareo chorale aloha voalohany. Ianao tsara za manokana ny tena ilaiko amin'ny mpihira dia ny tononkira. Le tononkira misy ny tena arahanay ary io ny mampivavaka ka raha saro ny zava-maneno zay tsisy fantatro na ray ary. Faharoa, mitenena tsara, bien articulé ho ny teny frantsay, mitenena tsara marina sy ny masina sy ny momba ny fefindray mandeha nanontaniako mihitsy izy, ina ho le hiranareo hoe hosoloana akanjo ba? Ale izy hosoloana akanjo vao, tokony vao zany ny tenenina fa tsy va. Soloana akanjo va, soloana akanjo ba ve ho le ty zany sa inona? Dia tahaka an'izany koa nanareo chorale azafady zanako azafady. Zay mahasoa, zay mampivavaka, zany no tadiavintsika.
toy zanareo moli manaraka sahirana mihitsy sofoko manaraka ohatra manao hoe nareo ambatolampy modia tena marina zany sarery magnano zany dia me ao anatiko ao ngambatolampy ihany mono natsona tena marina zany me nareo rehetrarehetra nge mba milazafy nareo nge tsy miteny articulena tsara zahay tsy fantatro mihitsy hoe nareo mbatolampy ve ny modisa io zay dia efa tsy fantatro be dia be mihitsy ny tsy takatro mihitsy dia mangataka mba tondonina tsara mihitsy ny tonokira sotra tompo ny faharoa ry zareo any ino anarany ry zareo any Androy any Atsimbe any matanjaka be mihitsy any FPVM any le misy pastera tsy mahay mamaky teny akory fa rehefa mampiangonana izy ainy tsara le vaky teny dia tehiriziny iny fa raha hitory teny zany lazaiko anao maratrany mihitsy zay azony niteneniko izy tany hoe mianatra daholo nareo telo lahy fiangonana telo any Antananarivo dia sady nianatra namaky teny izy nianatrako mahapastera any mahatratra 900 ane ny mpiangona fiangonana ray 900 be dia be zany fiangonana ray ary miroborobo be any dia miantso vonjeo izy voalazan'ny raharaha teo miantso vonjeo izy inony zany mangataka hony izy misy fiangonana 5 any fiangonana 5 any moa tsy ilana fiangonana ngezabe ohatra ny tsika izao hoe tsy ilana brique na parpaing fa ny asy hazo dia olona anankiray eto amintsika izao nefa nanao hazo trano hazo anankiray fa vitany tafo taolina ray zay fa ny 5 ony mbola fiangonana tsotra ohatra n'ireny trano falafa reny dia io ny angatany hoe raha mbe misy malala tanana dia mba zareo zay aty fa ny olona betsaka fa ny fiangonana tery sotra tofo zay dia tsika tsy mbola nanao ento dia misy nofo vetsivitsy ihany fa azafady tsy vita dolo izy rehetrarehetra za dadana nofo hoe na vita trano teo atokotaninay dia mbola voarihina ray any vita dia niteny le kizilahy kely tao an-trano nanao hoe tena misy angatra amin'ity trano ity fa nahita zazakely mandehandeha eran'ny trano sy teo ambony koa dia rehefa nojerena ilay izy dia hoe hay ilay olona mifanila trano aminay no hoe nandevina zazalahy roa
tao ambanin'ilay trano vao natao. Atsika rehetrarehetra mihitsy raha vao manao trano anao a na hanao trano dia angatao. Fa be dehibe Jesosy no miteny hoe misy fasana n'io taninao io a dia ajanony aloha angadio a le razana hatramin'ny 2 metatrano any dia ry zay hitanao zay taolataolanao a dia dory dia alao daholo ny tany rehetrarehetra ho aminy. Fa manangatra io tranonao io a ity zao a efa vita ny rihana ray vao misy feo no miteny amina hoe misy angatra io trano io. Dia nisy olona amin'izay no teny taminy hoe misy olona anankiray io a nandevona zaza anankiroa ao ambanin'io tranonao io. Tokony nanontany an'izany hatramin'ny voalohany noho izany a na mirina farany ambany eo ianao dia tsy maintsy lavanao aloha zay vao manomboka ny trano. Lavana mihitsy a dia mahatsara mihitsy hoe ty taolana olona anankiray ty taolana anankiray dia dorana daholo zao tsy mason'izanizaniza fa entinao tokotany dia dorany. Fa raha vao tsy manao izany ianao zay mipetraka amin'io trano rehetrarehetra io a kendain'ireo zazakely reo anankiroa tsy matory mihitsy ianao fa reo no mitomany eran'ny trano. Mba tadidio zany a ho antsika rehetra. Za dada nanofo hoe nizara gâteau dia nanapaka an'ilay izy ohatrany hoe ananaty fanokanana dia tany aminao ilay gâteau da tazominao ilay gâteau dia hoy ianao hoe tsy kely lalana ny ratsy dia nanandrana ilay gâteau daholo ilay olony teo a dia kenda daholo dia hoe misy nanisy ody ilay gâteau dia nanatona anao izay a sady faly be dia niteny hoe ambikalain'ny dada dia avy eo a nanandrana n'ilay loka hoe anandrany za dia kenda ihany koa dia tezitra be no sady niteny hoe sady efa niteny mahay sady efa tsy mahay sakafo mbola manisy ody ihany zao a. Raha vao manofo mihitsy ianao fa kenda ninana an'io na gâteau io na laoka io na inona vao manofo mihitsy ianao fa kenda dia aza mihinana an'io zavatra hitanao io. Ny anao zao gâteau ny hitanao voalohany a diabetika ianao dia efa raharahany Jesosy mihitsy hoe tsy mahazo mihinana gâteau ianao. Tandremo manohitra an'izay a. Faharoa miteny aminao Jesosy ianao ne tsy mahazo mihinana gâteau fa le olona nanome an'io gâteau io anao a manao ody ka raha mbola mihinana eo indray ianao a sady ianao diabetika ianao nefa misy manao ody a dia raharahany Jesosy mihitsy aza mihinana gâteau ntsony a ao amin'ny olona io. Fitiavan'i Jesosy antsika daholo zany rehetrarehetra zany. Fahatelo angakengana za dada nanofo niaraka tamin'ny dadabe efa maty tany amin'izany trano zany efa antitra zay le trano no antitra ohatrany hoe dadarabe ilay izy satria nisy an'ilay toko sy lamba mena ireny ao amin'ilay trano. Dadabe anay a no resaka fa za mipetraka sady nitsika kanjo nanatona ilay ramatoabe ny teny hoe tsy faly aminao a sady tsy mety aminao ty trano ty dia namaly aho hoe andeha aho zany. Iny antsangana iny a nitazoniny ka hoy izy hoe aoka aloha
fa misy zavatra jereko aminao dia tsy natsiaro tenao taitra aveo ka ho izy hoe misy kansery anao fa aty amiko misy fanafody zao lazaiko anao rehefa manonofo miakanjo mena be anao dadarabe zay na de voly pakany amin'io ianao tandremo raha mpivavaka ianao dia fa raharahany Jesosy hoe aza makantsony ianao ina ny antony vonresaka taminy ianao eo jereko dia tsy natsiaro tena le ody alainao amin'io mihitsy ary io daholo ndana maka-piandry amin'izay ndana esana zany nofo nandeha tany nahita fiangonana avo be dia nitraka mijery ary nahita vorona fotsy be maranitra be ny vavany ary nitondra kado mavesatra be tsy dia tazoko loatra ny lohany fa napetrany teo amin'ilay vavahady dia hoy hoe ity ve dia ho zakako bataina aleo fa hijery olona nampy ahy avy eo za dia nandeha indray dia niakatra totra dia nahita olona avy ety ambany nanao teny io akanjo fotsy sy mainty dia hoy hoe iza koa ireo ianao tsy miteny hoe mpiandry sa tsy mpiandry ianao zao raha mpiandry ianao za mino fa mpiandry ianao moa any amin'ny deuxième étage io any amin'ny deuxième étage olona io ve mpiandry raha tsy mpiandry raha mpiandry izy dia ampiretony jiro avy any amin'ny deuxième étage na mirehetra izy zao aty aminay dia vonoy raha any le olona mpiandry misaotra anao raha mpiandry ianao dia misy kadongeza be omeny Jesosy ianao mifalia miravoravo mihitsy ianao fa mankasitraka anao izy ary tsy vitany hoe misaotra fa tena mikado tsy takatra ny sainao mavesatra be ho anao dia mba manaovan'izany daholo tsika rehetrarehetra tinga sisa mifarana fa lany fotoanatsika zamo lehilahy 4 taona mpiangona tsotra nisy nanaitra foana isakalina amin'ireo olona alina dia mandeha mitsangana vavaka rehefa matory aho dia nanofona nefa tonga ny maraina tsy dia adiniko ilay nofy io nefa niteneniko anareo foana tandremo raha manonofy anareo amin'ny alina taitranao amin'ny maraina aza tonga dia mihiratra vao mihiratra mihitsy ny masonao vao fafa dododolo anatin'ny atodohanao aza tonga dia mihiratra fa mieritreritra aloha hoe alohan'ny airatany maso inona moa no nofoko teo inona moa dia miverina moramora dia soraty ianao tsy nanao an'izany dia tsisy tadidinao na ray aza dia tamin'ny alatsinainy aho izy rehefa avy nivavaka dia nanofo hoe zay zao mbo tadidinao nandeha tokanana mpiandry amin'ny toerana ray dia nisy tranoko anankiroa ny iray abeny dia misy iray indray any ambony tsy azoko dia ny namako rehetra lasa aloha dia tsy hitako dia nidina tao amin'ilay trano ambany aho dia ankizy tanora nanao akanjo fotsy daholo ny tao dia niteny ary zareo hoe aty ambony olon-dehibe dia lasa niakatra teny amin'ny trany ambony sady nanontany hoe ohatrinona kay nividin'ilay akanjo masina dia nisy namako nanome hoe 140 000 ariary na 700 000 ariary ny 140 tsy tadidiny zay kely firana asafady le 140 zafady hoe
Alleloia. Midy rano tomponao, manandrata feuderan'i Jesosy, fa mijaly mafy izy sady voavono, nefa indro velona izy ao an-danitra ao ambony. Mibebaka na atsony Jesosy ianao ho mpiandry 450 mbola tsy mpiandry ihany, dia natsony Jesosy hoe mibeba ianao fa mafoloha, miavonavona amiko. Raha tsy manao zany ianao dia mivoaka amin'izay ny hira 700. Ao ny andro lehibe misy fifaliana, dia ny andro atongavana any an-danitra finenana fiadana. Ho faty ianao zay e, na ianao mibebaka na ianao maty satria tsy mpiandry ianao dia very ianao zay e. Okizay sisa manaraka na nolotra rakitsika. Ny hira ataontsika tena ho Jesosy hoe fitiavana mandrakizay anie ny tiavako anao e. Reo izy miteny be dia be aminareo reo, mamangy anareo, dia ntsika hisaotra azy zany fitiava zany fa tsy miova. Saotra tompo, tsangantsika rehetrarehetra. Fifalianay Jesosy, ataonay ampo isan'andro san'andro, fa ianao efa tianay taloha. Ko raha miresaka aminay ianao ka tsy henonay dia malahelo ianao. Fa reo be dehibe reo ny resahanao daholo amin'ny nofy, ka dia misaotra Jesosy fa tena tianay ianao, tianay taloha anao manolo-tsaina, manoro lalana, manoro ny tokony ataonay tsirairay aby. Misaotra Jesosy. Faly be zay Jesosy nanolotra n'izao fanatitra izao ho anao, zay mahasoa ny fiangonanao, mahasoa ny olonao. Na kely iny Jesosy na be iny ho anao, tena ho anao, foinay ho anao. Raiso
fa vokatry ny fonay rehetra. Ny angatahako aminao Jesosy tsotra ihany, le famindram-ponao, famindram-pono tsy takatra ny sain'ny olombelona mba ataovy aminay, satria mpanotana izy zay miara-miasa aminao e, mahamenatra na dia miteny an'izany ara Jesosy, fa saingy dia ny fitiavanao dia mahagaga. Misaotra Jesosy, voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompo rehetra. Amena. Dia mbola hivavaka isika. Misaotra Jesosy, tonga amin'ilay hoe ora farany mba handinidiniana anao sy resahana aminao. Ianao moa Jesosy laza taminay foana teto mba tahadidio le ray minitra vavaka ao am-piangonana, fa iny no henoko. Faly zay Jesosy mahenao an'izany e. Faly. Ianao eto foana, mijery anay foana, manoro lalana anay foana, na amin'ny fianarana, na mbola tsy voalaza teo ary zany, na amin'ny asa, na amin'ny tsy fahasalamana, mahagaga ny famindram-ponao aminay ary fiarahanao miasa aminay. Jesosy, ianao ne nilaza hoe tahita ny endrikao aho e. Fifaliana lehibe ho anao a no mahita anay tsirairay avy hatrany amin'ny rena ambony efatrano. Misaotra Jesosy, manatrika ny mpanomponao ianao zao, isaky ny dabo tsirairay avy. Tanterao ny teninao Jesosy hoe tahandreny feonao ane aho e. Io ny tena etaetanao Jesosy, handreny feonay. Ary anao mihitsy no ny teniny hoe ninonninona angatahanareo amin'ny anarako a, ataoko izany. Mahamindraha fo aminay. Iondrika kely ny mpanomponao Jesosy, azafady indrindra. Iondrika kely koa ianao, bitsibitsika aminao, malala anao ane io e, tianao ane io e, tsy foinao ane io e, tadiavinao isaky ny lahady ane io e. Mahita azy anao zao ankehitriny, liana dia liana, tahandreny feony ianao. Jesosy, mangataka anao a, mba iondrika kely, bitsibitsika aminao ny mpanomponao a, ianao ny vavaka Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra anao a, io le nataonao hoe voaraiky ny vavakao, ary tsy misy maharombaka tsony zany vavaka zany eo am-pelantananao. Dia apetraka aminao zany Jesosy malala, lay tianay tsy manatsahala, hiakatra any an-danitra ianao, eo amin'Andriamanitra ray. Tanterao ny tenina hoe ninonninona angatahanareo amin'ny ray, amin'ny anarako, ataoko izany.
ary tsy laza aminareo hoy ianao, tsy laza aminareo mihitsy fa izava ivavaka ho anareo amin'ny ray ho anareo any an-danitra. Tanterao ny teninao Jesosy fa tsy mba mamitaka izany. Fantatro daholo ny amponay, ny adisainay, ny tokantranonay, ny adresinay, lalana ombanay rehetrarehetra manompoka rahampitsindray. Dia ndreto izay Jesosy, mpanompo mpanompo anao hatramin'ny farany, manaja anao, mandohalika, mangataka tahaka mpangataka rehetra Jesosy hoe Jesosy ianaranao Jesosy no angatana izany. Rainay izay ny an-danitra, tonga ny fanjaka atao any isika etretataka ny an-danitra eo nay minianana sy azo ary mamelanelika tahaka ny aza tohatra ny mifakapana anafananazy anao fanjakana sy hery ara-poninahitra mandrakizay. Raisy nitsodrana. O Jehova tompony maro aminao, zaho aneny ho Andriamanitra hoe aza manana Andriamanitra hafa ary aza merikelika foana, fa amin'ny fony mbola tsy ary akory ianao nefa fantatro, ary fony mbola tsy teraka akory nefa no hamasiniko. Zany no mahatozo anay ka mandehana ho Jesosy matoky mino zay lazaiko aminareo fa za Jehova tsy mandao na mafoy anao. Sotra Jesosy, anao ny dera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina Jehova tompony maro, tanteraka tokony izany anaka alfanay masina dia samy mahireza.
Sabini tikusiwana mina Isefuwa tefavita Tenu tikusita Nefijisi Tumani rabisa Makakina unu tena mahasara Irateta di fukusia na mina Paramutia na Wasisulimu Bayasha Aluni charira Adenina Sesoption Sobinsi Aswata
Oh